Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, ny voalohanteny dia fisaorana n'Andriamanitra. Misaotra azy tokoa isika satria nomba sy mivimbina antsika izy ka vita soamantsara ny fampelezan-kevitra. Eto am-pamaranana n'ity fotoana ny fampelezan-kevitra ity ary dia mbola ametraka ny afatra farany ho antsika mialohan'ny fotoam-pifidianana amin'ny alarobia ho avy izao. Amin'izao famaranana ny fotoam-pampelezan-kevitra izao dia faly aho ary tena faly mbola afaka miresaka aminareo sy mametraka izao hafatra mialohan'ny androm-pifidianana izao. Tonga ary tiany fotoana efa nandrasantsika 9 fotoana katroko izao. Andeha hifidy ianao amin'ny alarobia 7 Desambra ho avy izao, hifidy izay hitantana ity firenena malalantsika ity ao anatin'ny 5 taona manaraka. Efa natolotra ho anao ny fanomezan-toky. Nanaovantsika ny fampandrosoana aingana sy maritra n'ity firenena ity dia ny manifesto. Ary ny manifesto iny izay programa hoy aminareo misy fanomezan-toky 10 ao izay azo tanterahana tsara koa amin'ny asa dia le Madagascar Action Plan 2. Manentana anao ary aho andao afao tsara ny adidinao, ento ny fianakavianao, ny namanao, ny mpiaramonina aminao izay azonao antsoina mba ahafahana hibata ny fandresena. Iny sy matoky aho faharoa-potoana fanjakana ihany koa izay efa natsoko sy nampatsivona omaly tamin'ilay débat hoe tandremo reny olona fa ty fifidianana ity dia kiondalana amin'ny fiainan'ny malagasy. Ka noho izany tsy maintsy mandeha tsara amin'ny ara-dalàna, mandeha tsara amin'ny fangaraharaana ary mandeha tsara amin'ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay aby. Koa amin'ny antso ny Prime Ministre Andriamatoa Christian Tsay mba handray ny ndraikiny amin'ny zava-miseho amin'ny Andriamatoa Ministre ny Intérieur izay naniraka ireo mpiara-miasa aminy dia nampivory an'ireo chef fokontany ary mivarotra tamin'ny olona izay tiany omena azy ireo kara-pifidianana. Sarotra ny laza, sarotra ny anaratsy nefa zava-misy izany. Ka dia miantso koa ny président de la République par intérim Andriamatoa Rivo Rakotovao, ianao amin'izao fotoana izao no tena tompona andraikitra voalohany eto ka mino aho fa hainao ny antso hoe raiso ny andraikitra ma-présidentanao, raiso ary hitanao tsara ny alehibeny zany andraikitra zany ary dia mitondra babaka anao mba hahafahanao mandray izay fanapahan-kevitra mifanandrify amin'izany satria zava-dehibe loatra ary masina loatra ny fifidianana izay ataontsika safidy-bahoaka. Koa dia manantena sy mino aho fa heninao tsara ny antso atao. Matoa izay nanao an'ireny tsy zaho rery fa nahita koa nareo mpiara-miasa ara ireo syndicat na ny sinady dia efa nanao fanambarana fa misy ireo baiko tsy ara-dalàna midina. Ary eo koa ny tale général ny imprimerie nationale izay milaza fa misy an'ireo kara-panondro mahatratra 500 000 izay noterena fotsiny izy nanao azy mangataka isika. Da tena ndray izay fepetra fanandrify amin'izany ianareo. Mamerina sy misaotra ireo olona rehetra miasa niaraka tsy hanavahana ary dia efa nataoko moa izany teny amin'ny Faradoboka teny Mahamasina sy tany Antsirabe fa mbola averiko sy andro fanteriko indray ny fandraisanao anjara. Ary eto dia misaotra manokana ihany koa ny fianakaviako, vadiko, zanako izay tena tsy nitany roa sasarana nanampy sy nanohana. Koa dia hitako sy tsapako fa miasa miaraka ny vahoaka malagasy ary miara-mientana. Hoy aho hoe afatra no apetrako, hitako sy tsapako ny marary anareo ry vahoaka malagasy. Eniko ary noraisiko avokoa ny fitarainana sy ny etahiranareo. Resy lahatra aho fa tsy maintsy atao aingana ny fampihavanam-pirenena ao anatin'ny firaisan-kina tokoa sy ny fiombonana no ahafahantsika mametraka nireo fitsinjaram-pahefana tena izy mba ahafahany daholo be mandray andraikitra miainga avy any amin'ny fokontany eny amin'ny commune ary any amin'ny faritra. Misaotra ihany koa aho ho anareo mpanao politika, fiangonana, artiste, fikambanana izay efa resahako ihany koa satria tena afaka nanentana
ireo mpanaradianareo ianareo mba hahafahantsika azahoana ny fandresena. Fandresena izay ataontsika amin'ny 7 ny volana desambra ho avy zao. Eo ihany koa ianareo rehetra mpitarika sy mpanohana tsy ankanavaka, mino aho fa na dia ny amin'ny androany zao ary rehefa avy nanao fitsidiana amin'ny faritra eto Antananarivo aho dia hitako ny fiaraha-mientan'olona rehetra, hitako ny hafanapony tohizo ary entan'ny olona ifidy amin'ny alarobia ho avy zao. Raha tsy teo ianareo tsy hitomombana sy tsy hitotosa ny fandrindrana ny fampielezan-kevitra rehetra izay natao, fisaorana feno natoroko anareo ka dia hoy aminareo hoe entan'ny olona fa zava-dehibe ny fahatongavan'ny olona rehetra mifidy izay manana zo ifidy eto Madagasikara. Farana sady zava-dehibe indrindra ho antsika malagasy dia ny loharanon'ny mpoirana. Misaotra ny fianakaviako aho hoy aminareo, misaotra ny reny manokana satria izy ireo dia tena tsy nitandro asasarina tokoa na nampy na dia teo ary ny adidy ao an-tokantrano ka dia manolotra zany fisaorana zany ao ny rehetra. Engany ka tena hitondra fahombiazana ho antsika ity ary amerenantsika indray ny fanantenana izay ao anatin'ny malagasy ka dia aoka ankintsika lalandava amin'Andriamanitra ilaina ary ny lalana rehetra izay ombantsika eto ampamaranana ary dia mametraka ny velomy finaritra ary ny firarian-tsoa amin'izao akatoko ny krismasy zao. Ankalazantsika ny krismasy dia amin'ny 25 ny volana desambra sy ny taom-baovao mamerina ihany aza dino mandeha mifidy amin'ny 7 ny volana desambra ho avy zao. Fideo ny larana 25 marika Ravalomanana. Tena faly aho satria enao ny afatra alefako, faly aho satria fantatro ny alehibe ny adidy miandro anao ity ary faly aho satria tia ahy ianareo hiasa hiaraka amiko, anarina indray sy anangana indray ty firenena malalantsika ity, tsika mpanangana koa dia vidio ary ny larana 25 amin'ny 7 ny volana desambra ho avy zao. Omba antsika mandrakariva Andriamanitra.